Ankafaliana no iarabarantsika tsirairay avy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na ny ato amin'ny efitrano na ho an'ny mpanaraka ny fahitalavitra rehetra miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy manonona ny firaisana amin'ny fanahy masina ho antsika tsirairay avy izay manaraka amin'izao ora sy fotoan'izao. Androantsika dia hiaraka indray amina loha hevitra mahafinaritra be inona loha hevitra antsika? Ny fanahy masina sy ny heriny ary ny fiasany. Androantsika dia hijery tantara anankiray ao amin'ny Jaona toko faefatra ny 9:7 hatramin'ny 5:10. Somary lavalava. Jaona toko faefatra ny 9:7 hatramin'ny 5:10. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy, omeo aho sotroko. Ahoana izy Jesosy? Fa mpianana efa lasa nakany tanàna hividy hanina. Fa ora vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotrona nefa aho vehivavy Samaritana? Jesosy namalaka nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona ianao. 9:10. Ora vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, koa avaiza no azahoanao zany rano velona izany? Avaiza no azahoanao inona hony? Rano velona. Ianao fa lehibe noho Jakoba razantsika sy izay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba mibibiny no nisotro teto. 9:13. Jesosy namarika nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Zay rehetra misotro ity rano ity dia maninona hony? Mbola angetaheta indray. 9:14. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia oloha rano miboiboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, omeo izany rano zany aho mba tsy angetaheta na anketo atsaka itsony. Alleluia. Ity tantara ity dia tantaran'i Jesosy Kristy rehefa nangataka rano tamin'ilay vehivavy Samaritana izy. Rehefa fantatry ny fariseo fa manomboka maro ny olona nanaraka an'i Jesosy Kristy dia tezitra ny fariseo. Naninona ny fariseo? Tezitra ny fariseo. Dia rehefa tezitra ny fariseo dia nitady ny fomba rehetrarehetra izy hisamborana an'i Jesosy Kristy. Dia rehefa fantatry Jesosy zany dia lasa Jesosy nivily lalana nakany Galilea dia nandalo tamin'ny tanàna anankiray atao hoe Sikara. Inona ny anaran'ilay tanàna? Sikara. Dia rehefa tonga teo Jesosy Kristy dia nipianatra niranona dia nijery sakafo, niranona dia nividy sakafo. Fa Jesosy kosa nipetraka teo amin'ilay fatsakana anankiray. Naninona Jesosy? Nipetraka teo amin'ilay fatsakana anankiray izy. Rehefa mipetraka teo Jesosy satria reraka izy. Naninona Jesosy? Reraka izy. Tsara ho fantatritsika fa rehefa Jesosy ny resana hoe Jesosy fotsiny dia iny le Jesosy maha-olombelona anazy iny. Fa rehefa hoe Kristy dia le Kristy iny le maha-Andriamanitra anazy iny. Azonao ve tika tongavana? Miresaka amin'ny olona matakatra ve za eto? Amen. Rehefa Jesosy ny resana dia iny Jesosy iny le Jesosy maha-olombelona, Jesosy nofo. Fa rehefa Kristy dia iny maha-Andriamanitra anazy izy. Dia Jesosy Kristy zany le fitambarany nofo sy maha-Andriamanitra anazy. Asika ve le izy? Andriamanitra velona ne niakatra tany an-danitra. Amen. Dia le Andriamanitra le Jesosy nofo no niteny teto, reraka izy dia mipetraka. Dia inona ny nataony? Nangataka. Ahitako hoe manaraka anahy ianao sa tsy manaraka anahy? Inona ny nataony? Nangataka rano izy tamin'ilay vehivavy Samaritana. Rehefa nangataka rano izy dia gaga ilay vehivavy Samaritana. Inona nagaga anazy? Satria Jesosy jiosy. Ny jiosy tsy mahazo mifandray amin'ny hafa firenena, ary naniranan Jesosy dia ny jiosy ihany. Fantatry ilay vehivavy Samaritana zany. Dia hoy ilay vehivavy Samaritana hoe,
inona koa ny antony iresahanao anahy zany samaky tany nareo ne Jiosy tokony tsy fampiresakitsika ozy izy Jesosy raha mba fantatrao ny olona miresaka aminao tsy teny an'izany ianao ozy izy ny fanahy masina dia mivelona amin'ny fiadanana sy ny fitsarana ao anatinao rehefa ianao le karazan'olona mino sy manam-panantenana lava ary ianao le karazan'olona falifaly lalandava tamanao anatinao ny fanahy masina tamanao izy fa rehefa ianao io vatanao io ataonao tezitezitra lava ataonao mitanondrika lava mitomany lava milaza aminao fa ozy ny fanahy masina hoe tsy afaka hiara-dalana antsika fa aloha hitady toeraka fa afaka hitoerako inona ny tamana ao anatin'izany hoe satria ianao manko kitapim-batsy inona ny tamana rehefa le kitapim-batsy ny tezitezitra lava rehefa le kitapim-batsy ny malahelohelo lava rehefa le kitapim-batsy no inona koa maratra lava inona ny tamana ao anatin'izany devoly ny tamana ao anatin'izany ary ny devoly dia mivelona amin'izany mifanohatra ny fanahy masina ny fanahy masina mivelona amin'ny fifaliana mivelona amin'ny finoana mivelona amin'ny fiadanana fa ny devoly dia mivelona amin'ny ranomaso mivelona amin'ny fakiviana manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy olona ohatran'izany tsony atao amin'ny anaran'i Jesosy olona matanjaka ara-panahy daholo olona papahery fa tsy ampaherezana foana amin'ny anaran'i Jesosy amen inona amizay le raha nytenenin'i Jesosy Kristy eto le raha nyvelona tenenin'i Jesosy Kristy eto le raha nyvelona tenenin'i Jesosy eto dia le fanahin'Andriamanitra teneny eo akaikinao le raha nyvelona tenenin'i Jesosy eto dia le fanahy masina hoe fanahy masina io raha nyvelona io ny tokony hosotroanao eto an'io amen raha lasiana bavy ny etaeta dia manamarika tsy fahampiana ny etaeta dia midika tsy fahampiana ny andraisanao fahasoavana anankiray dia amin'ny alalan'ny etaeta raha misy zavatra irinao fatratra ohatra hoe fameza-pahasoavana dia amin'ny alalan'ny etaeta raha maniry mafy ianao mba te hametra-tanana olona dia hositrana le olona amin'ny alalan'ny etaeta raha maniry mafy ianao te hositrana dia amin'ny alalan'ny etaeta amin'ny alalan'ny faniriana lalina dia ohatran'izay koa ny devoly satria tsika miresaka amin'ny fanahy masina dia ho resaha koa ny favalo amin'ny alalan'ny faniriana lalina koa no ahafahan'ny devoly manokatra varavarana eo amin'ny fiainanao dia miditra izy enao le fanoharana nataoko tamin'ny maraina tamin'ny onjam-peo nisy rahalahy anankiray natonga anazy mifoka sikara rehefa nanontaniko hoe inona natonga anao mifoka sikara natonga ana mifoka sikara ozy izy dia faniriana mahita ny olona mistilitila mba mifoka sikara mahita n'iny mifoka sikara dia iny koa fa mba manam-pahirina mba te an'iny mba te histilila koa nanandrana rehefa nanandrana tafiditra ary rehefa tafiditra dia voafatitra tadidio fa ny faniriana dia varavarana hidiran'ny devoly eo amin'ny fiainana zay ny tsy azontsika atao hijerena filma mamofady zay mahatonga antsika tsy azontsika atao mihitsiny mijery filma mamofady na sarin'olona mibiritandritana satria iny lasa mivadika faniriana iny dia manokatra varavarana ho an'ny devoly dia rehefa tafiditra ilay devoly dia mitoetra io amin'izay mahatonga ny olona lasa manolana avy eo azonao ve le izy zay mahatonga antsika tsy azontsika atao tsony mijery an'le film dangereux be reny le kototo tatatata indrindrindrindry ianao rahalahy jakisanina ozy izy vandamina jerena amin'izay lasa ilanao vanina daholo ny olona rehetrarehetra satria mahita an'le izy ianao dia lasa manam-pahirina dia nisokatra mivaravarana dia nararotiny devoly dia lasa ianao vandamina eo an-tanàna ilanao vanina daholo zao olona rehetrarehetra zao fa mifanohatra an'izany ny fanahy masina rehefa manana etaeta ianao maniry lalina ny fanahy masina rehefa mangetaeta fatratra mangetaeta lalina ianao dia tonga ny fanahy masina tonga izy miaraka amin'le onony raha ny velona ny anatinao any mamelombelona n'izay matimaty rehetrarehetra ny anatinao any mitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanao mitondra fanasitranana amin'ny fiainanao mitondra fanasitranana izay mararah rehetra eo amin'ny fiainanao
amen. Zay ny asan'le onogano velona zay. Tsy angetaeta intsony izy zay misotro ny rano zay omeko anazy, de tsy inony zany fa ny fanahy masiny zany. Tsika ne men'Andriamanitra cadeau anankiroa tsara be. Cadeau men'Andriamanitra ray atsika voalohany de izy Jesosy. Lasa indray Jesosy de men'Andriamanitra cadeau ino tsika? Ny fanahy masiny. Tena cadeau tsy voavidy volo reo, tsy voavidy volo reo. Ny fanahy masina androany no anasitrana an'izay marary rehetrarehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Ny fanahy masina androany ny hikasika an'le tompotrosa le manadala anao isan'andro io. Ny fanahy masina androany hikasika an'ny ramose anao iverinao atokantrano. Ny fanahy masina hikasika amin'ny madama anao zay kizitimbelona iny. Tena mariny zany ka. Misy ohatr' zany ane. Lasa tsy tamanao atokantrano ramose, satria vao miditra ramose de va taisy ny fanahy masina ne hikasika amin'ny madama anao rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy a. Raha misy ramose ohatr' zany koa, ny fanahy masina ne hikasika ny ramose anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy ane tena tokantrano tena ohatr' zany mpivady zany a, tokony mifankahazo am-po zany. Fa tsy hoe vao miditra ny tokantrano ianao de biby fampitahorana. Iny tady engany mipetraka tsara daholo. Iny tady engany mangina. Tsy mety zany raha misy tokantrano ohatr' zany amboary a. Ary ny tena loza rehefa hoe inoneny za misy miteniteny hatramin'le rahalahy zany eo de miforotra koa fa miditra neny. Tsy milamina zany a. Tokantrano tsisy ny fanahy masina raha zany. Tokantrano tsisy an'le onony rano velona raha zany. Fa raha olona manana fanahy masina zany, olona tokony malefaka zany. Olona manana an'le fitiavana mahari-po zany. Olona manana an'le vokatry ny fanahy zany. Olona tsy masiky zany, olona manana fanahy masina zany. Enao androany raha enao le olona masiky, enao ne matsapa tena hoe masiky enao e. Androany andray an'le loharano tsy mety ritra enao androany. Anana fo malefaka enao. Zay endrika fo vato rehetrarehetra hosoloan'Andriamanitra fo nofo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha karazan'olona sary tahotra enao, ny fanahy masina amehery anao koa androany. Amehery anao ny fanahy masina. Na inona zavatra tsy ampy ao anatinao, le rehefa misotro an'le rano zay omeny Jesosy anao enao, Andriamanitra ny ameny mibanga rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Izy ny ameny mibanga rehetra eo amin'ny fiainanao. Araka nambarako teo hoe ny etaeta de midika tsy fahampiny. Inona ny tsy ampy eo amin'ny fiainanao? Asa ve ny problème anao? Raiso aloha le loharano velona avy amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny ame asa anao. Ny tena marina tsy tokony ianao ny tady asa fa ny asa manantona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zany mazanak'Andriamanitra atsika zany ka. Io aretinao anatinao io tsy tokony ompiana ela be ao io. Atao inona ompiana ela be ao io aretin'io. Raiso le onony rano velona. Rehefa raisinao tena ataonao amfonao rehetrarehetra le onony rano velona, de milaza aminao a fa ataonao velomy zany aretin' zany. Ataonao velomy zany ary tsy maintsy miongotra miaraka amin'ny fakan'izy. Amen. Ho tanteraka aminao ty tenin'Andriamanitra ty hoe fa na iza misotro ny rano zay omeko azy de tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano zay omeko azy de loharano bohiboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Andray fiainana ianao rehefa avy eo andray herin'Andriamanitra tsika. Tsy angetaeta intsony ny fanahinao a. Tsy angetaeta zavatra hafa fa afa-tsy ny herin'Andriamanitra. Ho feno hery ianao ka na inona famisaviana mety efa natao taminao de tsy anakery aminao tsony zany. Na tsy mipetraka aminao ary ny tanako fa mandray an'le loharano velona miboboka ianao de andray fanafana sy fanasitranana ianao. Amen. Iza mino an'izany manaova mainina mafy be zay mino an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy sitrana ianao ny voaketo. Mivany olana ny voaketo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.